Ny EP Madagasikara amin'izao fotoana izao dia efa manana taona efatra nananana expérience amin'izao fotoana ka miditra amin'ny taona fahadiminy izy ny amin'ity. Dia efa misokatra amin'izao fotoana ny fandraisana anarana ho amin'ny concours izay miseho amin'ny 7 oktobra zao. Izany hoe efa miantso ny mpianatra izay efa tapa-kevitra, efa mana-kevitra izany hoe handray anjara amin'ny fampandrosoana, amin'ny fampiroboroboana, izany hoe fahaiza-mitantana amin'ny firenena izany. Izany hoe mpianatra izay te handrato, te handalina, te hafantatra bebe kokoa izany hoe science politique izay mikasika ny ara-politika, na eo amin'ny lafiny tena fikirakirana ny fitantanana ny fanjakana, na ny fitantanana orinasa izay ngeza, ireny sampandrara maro amin'ny ministera ireny, ary koa ny fiaraha-mionimpirenena any amin'ireny ny mpianatra dia afaka mandray anjara raha mandrato ny fianarana science politique. Ao koa ohatra izay tena teanao ny politika ilay andeha hitantana ataontsika hoe antoko politika, ireny koa izany dia afaka mandranto ny fianarana science politique aty amin'ny EP Madagasikara. Ny science politique izay arahan'ny EP Madagasikara dia maka ny lokon-tany malagasy, izany hoe ny Madagasikara aloha ny zava-dehibe, fa tsy mahazo mikato-barabarana amin'ireo ataontsika hoe firehana amin'ny science politique manerana izao tontolo izao. Ka raha ohatra isika miresaka n'ireo izay afaka bac, dia na inona ny série afaka nanaovan'ny bac dia afaka mandroso izy amin'ny science politique. Ny première année zany ka hatramin'ny troisième année dia io ilay ataontsika hoe science politique ranoray izay ataontsika hoe fototra. Dia raha ho an'ireo izay manao concours kosa ho amin'ny M1 master 1 dia miditra master 1 izy aloha, manamafy miditra lalindalina kokoa ny troisième année teo aloha. Science politique ihany ny resaka, miditra amin'ny M2 tsika, science politique ihany no atao fa saingy eo ilay parcours vao miditra amin'izay hoe hiditra any amin'ny économie finance ave izy handray ny affaire publique ave izy sa hikirakira communication politique na hanao relation internationale ilay atao hoe public privé. Dia misy koa ny azo hidirana ihany amin'ilay hoe métier du politique. Satria efa nahazo aina tsara ny mpianatra dia efa misy ny voalohany miditra amin'ny 6 oktobra izao. Izay zao ny ireo izay teo aloha efa nandranto ny L1 ohatra, ny L2 zany efa afaka hiditra zao, ny M2 efa hiditra amin'ny 6 oktobra. Dia mandeha ny concours amin'ny 7 oktobra dia aoriana kelin'izay miditra ny L1 sy ny M1. Ny mpianatra aloha zany izay mana-tsafidy, izay ny zava-dehibe, izany hoe tena matotra izy amin'ny safidiny. Fa ankoatran'izay ny concours angamba tsara resana amin'izay hoe ho sivanina ao anatin'ny fanaovana concours ny fahaizan'ny zava-misy ankehitriny na ohatsika hoe ny actualité amin'izao fotoana. Dia mikasika ny sady ny politique io no économique io indrindrindrindra, fa tsy maintsy ho tapa-resaka ny ara-tsosialy ihany ny mpianatra izay manao concours. Dia misy koa ny ilaina amin'ny mpianatra ny fahaizana ny fomba fitenenana, ny hoe ny tenim-pirenena isan-karazany. Ataontsika aloha zany zao amin'izao fotoana mavesa-danja aloha dia ny anglais sy ny français, dia ny malagasy. Dia ny fahatelo jerena ao amin'ny mpianatra izany hoe fahaizana mandrafitra amin'ny fomba fitenenana, amin'ny fandaharan-teny. Misy test moa ny amin'ny concours ny psychotechnique, dia jerena mafy koa ny hoe mafy ve izy ny ilay ataontsika hoe culture générale. Izay zany zao no jerevana ny mpianatra rehefa hanao concours. Nisy fotoana tokoa niaraka nandalina ny mpikaroka teto amin'ny EP Madagasikara, nitarihan'ny filohan'ny EP Madagasikara Inga David Radzone, izay manana toky amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny vondrona tsinjaram-pahefana. Dia nisy ny fanombohana asa izay niantsona ny ataontsika hoe ny candidat maire ka vehivavy candidate zany.
Amin'izao fotoana izao a hita fa anomboka andraikitra amin'izay ireo kandida izay efa lany dia misy boky efa hatrany amin'ny firotsahana ho kandida tany amin'ny campagne dia efa nisy boky narafitra dia amin'izao fotoana izao a no alaliny reny boky reny reny ezaka reny tamin'izay fotoana izay dia afaka atolotra ny efa lany amin'izao fotoana izao, zany hoe ny be ny tanàna rehetrarehetra saky fidy intsony izy io tsy hanavahana intsony fa na lahy na vavy izay mahefa amin'ny firenena dia ampirisihana iroso amin'ny fiofanana bebe kokoa ary ny EP dia te hanosika sy hanome tanana amin'ny be ny tanàna. Efa misokatra foana moa ny UP Madagasikara amin'izay etaetany tsiraray io tsy ny be ny tanàna ihany fa na ny mpiantsehatra amin'ny ara-politika io na ny amin'ny fiarahamonimpirenena io na olona efa mandray andraikitra ny amin'ny sampan-draharaha maro na tsy miankina fanjakana na miankina tahaka izany ny fampiofanana eto amin'ny UP Madagasikara arak'asa dia misy dia ny fotoana rehetra dia azo alamina foana araka ny filan'ny mpanjifa. Izany hoe ho an'ny be ny tanàna andrasantsika ny fampitana ngamba ny raharaha amin'ny be ny tanàna teo aloha sy ny hiditra.